Maristops zany dia organisation non gouvernementale izay miasa manaparitaka ny atao hoe fanabeazanaizana fomba fanabeazanaizana rehetra zany amin'ny vehivavy sy lehilahy eto Madagasikara mba ny tena tanjona moa zany dia ny ampiena ny tahan'ny fahafatesany reny sy ny zaza eo am-piterahana dia mba hampiakatra zany ny tahan'ny fampiasan'ny vehivavy sy ny lehilahy ny fomba fanabeazanaizana eto Madagasikara satria hatreto zany zao dia mbola teo amin'ny 3 isan-jato amin'ny vehivavy izay ataontsika hoe en âge de reproduction 15 à 49 ans no mampiasa an'io fanabeazanaizana fomba fanabeazanaizana io raha ohatra ka any amin'ny tany mandroso dia efa any amin'ny 90 isan-jato 70 isan-jato izay fampiasana ny tany fanabeazanaizana izay ka i Maristops Madagasikara izay niditra teto Madagasikara zany tamin'ny 2017 dia ankehitriny tsika zany zao 5 sy 2 dia efa nivelatra be tokoa tao anatin'ny fiaraha-miasa miaraka mpamatsy vola isan-karazany ao ny USAID mo izay tena anisan'ny mpamatsy vola ngeza be ho an'ny Maristops Madagasikara fa eo koa ny mpamatsy vola hafa toy ny UNFPA, Union Européenne, ny LAD izay hoe Large Anonymous Donor moa ny filazana azy fondation ngeza be any États-Unis any zany izy hoe ao koa zao ny GSK izay manomboka mamatsy vola amin'ny Maristops koa zao ka ny tena fomba fiasan'ny Maristops moa zany dia amin'ny alalan'ny ataonay hoe canaux d'intervention, canaux de livraison de service misy anaky 5 zany izy amin'izao dia misy eo amin'ny 700 mahery eo zany ny ataontsika hoe mpitsabo miara-miasa amin'ny Maristops Madagasikara na mpiasa amin'ny Maristops Madagasikara manaparitaka an'izay fomba fanabeazanaizana izay misy zany le ataontsika hoe centre fixe zany hoe le tobim-pahasalamana izay misy miisa 70 izy zao manerana amin'ny faritra maromaro eto Madagasikara misy le ataontsika hoe équipe mobile l'équipe mandehandeha mitondra tomobile miloko mangamanga Maristops reny zany mitondra 4x4 izay tena makany ambanivohitra be ihany manaparitaka an'le fomba fanabeazanaizana misy 220 zao misy an'ireo équipe reo amin'izao misy koa le MS Lady na le ataontsika hoe sage femme na infirmière izay manao blouse Maristops mitondra sac mitondra produit fomba fanabeazanaizana dia mandehandeha mitety trano manentana sy manome an'le tolotra zany fanabeazanaizana ho amin'ny vehivavy sy lehilahy amin'ny faritra rehetrarehetra eto Madagasikara misy eo amin'ny 570 am'zato zao le MS Lady miaraka amin'ny Maristops Madagasikara ankoatr'izay misy koa le fiaraha-miasa amin'ny médecin libre médecin privé zany ao anatin'le antsoina hoe réseau Blue Star misy 50 am'zato zany zao reo mpitsabo reo miara-miasa amin'ny Maristops Madagasikara dia misy le CSB Star koa misy réseau zany ataontsika hoe CSB Star ny fiantsonay azy fiaraha-miasa indray izy io amin'ny centre de santé de base CSB2 zany hoe tobim-pahasalamana ara-panjakana izay miparitaka manerana ny nosy dia amin'ny alalan'ireo ataontsika hoe prestataire rehetrarehetra reo zany no anaparitahan'ny Maristops Madagasikara n'le fomba fanabeazanaizana manerana ny Madagasikara. Maristops Madagasikara zany dia misy tetikasa maromaro amin'izao dia satria misy mpamatsy vola maromaro ao ny USAID izay antony tena ivorintsika androany atao hoe journée de dissémination ny résultat ny projet SIFPO io projet SIFPO io dia efa nanomboka tamin'ny 2011 ka hatramin'izao 2015 zao dia mbola ny première phase zany efa vita dia ny résultat an'izay première phase zay no disséminé n'androany zany hoe ampahafantarina ny partenaire rehetrarehetra misy résultat na recherche misy vidéo zany hoe ny best practice dia misy ny success story tao anatin'izay dia izay no tena ampahafantarina zany amin'ny androandroany ity
efa misy koa ba eo raha mpamatsy vola hafa tetikasa hafa tao ny Union Européenne izay namatsy vola nandritry ny telo taona 2012 à 2015 koa tapitra voangana koa ny Union Européenne. Misy ny UNFPA na FNUAP izay mamatsy vola ny Maristock sy Madagasikara isa-taona. Ny taona ity koa dia efa manomana indray zany zao zay ny plan de travail 2016 miaraka amin'ny UNFPA. Misy koa zao ny projet vaovao izay momba ny lutte contre le cancer du col izay iarahanay amin'ny GSK dia inona koa zany misy koa projet izay anaparitahana ny sayana presse izay formana méthode contraceptive injectable ihany koa izy io iarahanay amin'ny USAID miaraka amin'ny SIF manomboka amin'ity taona ity.